Za toko resy lahatra amin'ny président Marc Ravalomanana. Ny antony maharesy lahatra aminy dia noho izy manatanteraka ny teny nomeny dia mahafantatra ihany koa fiainan'ny olona tsirairay. Ary izy koa zanaka tantsaha, zanaka olona efa nahita fiainana dia samy joro ampandrosan'ny firenena izy dia izay maharesy lahatra hifidy anazy mihitsy. Dia faharoan'izay izy olon'Andriamanitra, mpanapanahy matahotra an'Andriamanitra dia mahay mijery ny malagasy iray raha aminy. Antony safidianako ny Marc Ravalomanana ny asa ataony, fitiavana ny olona rehetrarehetra, manangana ny ho avy. Tsy mitovy amin'ny candidat rehetrarehetra izy zany satria mahavita ny rehetrarehetra mihitsy izy amin'ny lafin'ny ara-toe-karena, arak'asa. Izy tsy mandrava fa manangana tany an-trano izy. Izy koa nefany mahavita nazara ny kitsikolera tamin'ny fianarana rehetra teto Madagasikara izy. Izay mampiavaka azy ary izy koa mbola mahavita ny orinasa nanangana orinasa maro izy. Tamin'ny andro fitezana ireny betsaka ny rava tsy mananasa. Izao nefa nyzao kaikaiky varotra ny adipalema tamin'ny tondrany Marc Ravalomanana zany dia hita mbany ny fiainan'ny olona zany hita hoe mbany tsara daholo marina fa tsy hoe tsisy ny tonga lafatra fa tena niezaka izy. Ary ny vadiko tena nanao vary mandeha tamin'ireny fotoana ireny fa ny tany amin'ny faritra dia tena nazava saina be mihitsy. Tao toerana anankiray ny teneniko anareo tao Mampitony tena zao ny tenen'ilay olona tao hoe tena mba mihinana fromage izay ohatran'ireny olona rehetrarehetra tao Antananarivo ireny. Dia izay mihitsy zany ilay izy. Dada zany tena tsy mba hoe ho anazy rehefa tena naparitany mihitsy ny zavatra rehetrarehetra. Zany manentana antsika boaka malagasy hoe tokony mba jerevana ihany zany ilay avy ndraiky izy teo aloha tamin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana satria zany mbola nisy ihany zany fiadanana tamin'eny na resa-bola na sakafo na fianarana na kantine zany na fitaovam-pianatra dia manentana antsika zany mba hoe hifidy anazy ihany raha mety. Isy afijanako amin'ny Marc Ravalomanana izy navitany tsy moatsinanana faritany fatovavy fitovinany. Ny anton'izany dia voparara izy nanao anazy juska ny Fianarantsoa Mazony Manakara Farafangana. Dia ny tenako aloha mifantatro sy ny akonako mba izay ohatran'olo zany dia ohatrany hoe tsisy fanentanana tsoa izay menakavy zany fa dia efa iny enay numéro 25 dia président Ravalomanana zany no afaka merina an'izany. Manentana antsika zany malagasy rehetrarehetra mifidy anazy ho alarana fa 520 izy. Na izy ianao raha mbola feno 20 taona ka mahatsapa hoe jaly sy fahoriana zao fiainantsika zao izy mahafaka mahavaolo miaraka an'Andriamanitra nininy izy. Izao vahoaka ny Manakara manontolo kaza miala amin'ny Ravalomanana isika izy nasoantsika tany. Ho an'izay olona tia fandrosoana zany dia mifidy an-dady izay. Ho an'izay olona tia fandrosoana mifidy amin'ny Marc Ravalomanana izay numéro 25.